Praministra teo aloha Rakotoaryjaona Désiré nisy nanao perquisition mafonja tao an-tranony. Kezany tsy mitsamtombo ny fahavoazana. Kebel Kanto amin'ny alady no fotoana ao amin'ny Palais des Sports. Zoma 13 febroary 2020 ampifaliana tomboky lasy sy tomboky vavy no itsidian'ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny varany. Makasikany sosialy avy hatrany sy 3 andro aty aorian'ny fandalovany rivodoza Gezany tany amin'ny faritra Analanjorofo sy Antsinanana miaina anaty fahasarotana tanteraka ny mponina raha tsy laza fa tsy ny zavatra iainana ao Toamasina renivohitra. Ankoatra ny fatapahany herinaratra ilarana ihany koa ny solika ao an-toerana. Betsaka ireo manararoatra na dia ho aza ny fahasahiranana nalakana ifamezivezena hiditry ny trano aza andohavana 500 ariary. Ny gadona ao Toamasina io maraina io ireo iraka manoka ny flo ravalomanana marika sy ny tiky Madagasikara nijery ny zavamisy anan'ireo mponina any an-toerana. Any an-toerana mitatitra amintsika ny vaovao Germaine Mejanary sy Taifiniana. 570 no rava sy potika tanteraka raha ho an'ny Toamasina raha ny zavamisy hita ety an-toerana. Tsy ny safidy izay nazera ilay zezany na trano briky na trano hazo eny fa na trano vita amin'ny simenitra everina ho mafy aza potika sy rava avokoa. Toerana maro no dibo-drano. Ny tena olana dia ny fifanararotana manoloana ny fahasahiranana ho ireo mponina sendranay eto Toamasina. Amin'izao ny solution hitan'ny président Fokotany manatitra lakana 500 koa mbola pehina aminay nefa hanoanay fa zara vao mahita mbola terena amin'ny 500 koa vahoaka madimy. Zay tsisy raha hoaniny mbola mbola terena amin'ny 500 entina anay potika tsisy raha misy potika entina fedy agnatin'ny rano erneketo entina potika tena kono zany tena mafy jerevina agnatinatiny akao hatramin'olo akao akaiza erneketo sady resaka social zay zao ny ankinina amin'ny fikambanana marobe zay mijoro sy ny antoko politika zay mijoro reny aizy reny amin'izao mila zareo ny vahoaka mila social jiro tsy mandeha solika ilarana tsy tokony izao ny zavamisy ho ireo sendranay fa tokony ampy ny tahiry solika saingy ny fitsinjarana azo no mety manahirana ka miteraka izao filaharam-be izao. Mbola tsy misy manko ny vaovao ofisialy momba ity olany solika ity hoy ny fanamariana. Ankatriny cyclone ngamba dia somary manahirana no makan'le carburant zao eo koa ny tsy fisin'ny courant amin'ny jirama. Afatarany azy no tokony hisy stock any satria mahatamam-bolana tsy tokony ireny carburant reny fa eo amin'le fitsinjarana azy mba mety manahirana. Tsy misy azo atao anefa ka hiaretana izay zavamisy ho hiatrany ireo mponina dia hitady vola dia mila miaritra hoy ny fanamafisana. Izay sisa eo an-tanana no tsy maintsy tsinjaraina arak'izay filana ao anatin'izao fahasahiranana izao. Zany efa tsisy fitadiavam-bola dia milatsa carburant eto mba hiasana kely mba noho ny tsy fisiny sady sasatra be milatra be ohatran'izao fitsinany rehetrarehetra dia mbo sady mbo azahoana sakafo kely dia miasa kely aloha milatra essence eto. Andeha tsy maintsy andeha hamonjy activité dia mialahatra carburant. Izy raha misy anaovana plein mahazo 6000 ariary dia fa mavita course niany dia niany. Dia mbola zaraina koa ny any amin'ny vary sakafo. Fil zao mihotrakotraka agny daholo agnaty rano dia mba magnano antsoavo ho an'ny mpiasan'ny jirama mba atao zay faraka zay mba agny fa tavela ny activité ny olona ny panety ny samihafa. Hatramin'ny afakomaly satrotra ny ahitana toerana fandraisam-bahiny eto Toamasina na ahitana fahavoazana avokoa izy rehetra notsidiana. Ity trano fandraisam-bahiny iray ity izao saika ny 570 isanjato potika avokoa. Na izany aza fepetrano raisina aloha treto ny tsy androahana piasa na eo aza ny fahavoazana raha ny fanazavana. Ireo vitrana ireo efa tena
anticyclone reo efa zay mihitsy efa préviana resaka cyclone rehefa mbola zakany piasa aloha zany aminay izao tsy nalefalefa chômage technique fa mbola miasa daholo ny piasa mbola afaka nampiasana aloha izy amin'izao satria na ny anasorana an'ireo ary ireo zavatra simba reo ary mbola tantara be zany mitohy ohatran'le fiainana andavanandro mbola tohizana amin'izay aloha mandrapahalo dia hita eo mandrapaha dia hita eo hoe ahoana ny décision miakina amin'ny toan'ina ty tompony hôtel ihany koa moko izany zavatra any fa tsy satria zany mbola tsisy eritreritra hoe manao chômage technique mbola tsy mieritreritra an'izany aloha mbola tsy mieritreritra an'izay aloha zay fa manadio dia manala ny zavatra rehetrarehetra any dia hiezaka raha mbola azo atao ny ampifonctionne an'le hôtel loza voajanahary iny ka ny manarina ny potika sy mamelona ny fanantenana no azo atao ho iatrany iretom-ponina eto Toamasina izy iny moa zany zay mahavoajanahary anazy tsisy nanam-poa fa ny atao dia manarina ny simba fa mifanampy fa amin'ny tanany zany azo atao fa dia vomafy tamatavy aloha 95% zany potika ny fiangaviana dia mba ahatongava ny fanampiana any amin'ireo tena mba mila izany ho iatrany ireo mponina hitantaratra sady manko ireo karazana fanararaotana amin'izao fotoana momba izany raha ny fanamafisana trany zay zany mangataka aminareo ambony ny tegna le mila an'le fanampiana miagna fa lasa misy mikimaka be agnatin'le raha zay mahita fanampiana tonga euro dollar na riary fanampiana vavelany tsy tonga am'le tegna mila ananjy fa kabokobon'olo ambony koa dia le olo fatapantany fogna mahazo fa le tegna mila ananjy tsy mahazo tsy tonga ty mihitsy zany le fanampiana nefa mahita zay karaha misy magnampy eny fa tsy mety tonga zany le izy manana andraikitra fendriko amin'ny fanampinan'ny mpiarabelona sy ny mpirahitany razana manoloana ny voiny atoy izao ny antoko politika izany indrindra no antony ahatongavan'ireo délégation na iraky ny filoha Karavalomanana eto Toamasina ireo amin'izao raha jerena dia tena potika tokoa ny tanàna ary tena sahirana ny olona sahirana daholo ny olona rehetra zay tany jerenao dia ao anaty fasahirana natanteraka ary ao anaty faharavana tanteraka ny tanàna dia ny antoko ty mamezaka ny manakaiky ny vahoaka hatrany dia tonga izay ety dia efa mijery tany izay izy mety hoe inona ny fanampiana azo tanterahana inona ny tena filana fototra maika fa ny zavatra hita sy tsapa aloha dia tsy manana rano ny olona tsy manana sakafo ny tanàna mikorotana tanteraka dia ezaka izay mba hifandamina mba hanao tolo-tanana ary irahina amin'ny poniny Toamasina amin'izay fanalana ao anaty fasahirana izay misy moa ny fivoina iarahana amin'ny ekiparety misy atokoa ny fanomezana zay tsy maintsy ho atolotra ny BNGRC ary misy ny ezaka manokana ho ataon'ny tena mpanaradian'ny antoko fotsiny mba hanantony mpiarabelona ao anatin'izao fasahirana izao fa dia amerina ny fankahirezana hatrany ho an'ny poniny Toamasina mirary fiononana sy fankahirezana ihany koa ho an'ireo zay namoy hafatiana vokatry ny loza izay nandalika eto amin'ny firenena raha tsy ahivana dia tsy vao androany no nanao hetsika tahaka izao ny avy amin'ny antoko timy efa nisy ny fanolorana fanampiana ireo tratry ny kere tany atsimo ny 5 Desambra 2024 efa nisy ihany koa ny fanampiana natao no ny rivo-doza tahaka izao tamin'ireo mponina tao Mananjary ny taona 2024 ny fijerena manokana ireo traboina noho ny rano miakatra tao Antananarivo sy ny maro hafa izany no natao dia mba ho fanohanana ho an'ny samy malagasy satria malagasy miarina no tanjona apetraky ny antoko timy miara-milanja izay mavesatra amin'izay ory ny antoko makasika izay vaovao izay indrindra tsy mitsambitombo ny fahavoazana vokatry ny fandalovany rivo-doza gezany teto Madagasikara tafakatra 7 ireo namony ainy ka 13 tao Toamasina faharoa, 2 tao Toamasina voalohany, 2 tao Ambatondrazaka, 1 Anjozorobe, 1 tany Brikaville, 1 tany Ankazobe, 1 tany Manjakandrina araka ny tatitra navoaka ny BNGRC. Distrika 13 amin'ireo faritra 5 Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Alaotramangoro, Itasy no tena voakasika ny fandalovany rivo-doza gezany. Olona iena no mbola tsy hita popoka raha 17 ireo naratra mafy. Tokantrano 3,7 alina mahery nahitana olona 5,9 alina sy 2 hetsy mahery no traboina. 301 alina ireo tsy maintsy nafindra toerana. Olona avy amina tokantrano miisa 702 latsaka kely.
507 sy 3 lalatsaka kely ireo trano simba ka 304 sy ray alina mahery no trano dibidrano ary 700 sy 7 sy ray alina mahery no rava tanteraka. Raika ambiempolo sy 500 kosa ireo trano fianarana niala tanteraka ny tafony ary 400 ireo simba amin'ny ampahany hatreto. 770 ireo trano andraisana ireo trabona misandraka amin'ireo distrika 13 ao anatin'ireo faritra 10 tena voakasika. Lafomba vao hafa kosa indray ny paritaka ny vaovao fananaovany miaramila be midina ny trano fonena ny praiministra teo aloha Rakotoary Jaona Désiré voaporofo ny fisian'izany raha ny fijoroana vavolombelona nataony ireo novantany natao amin'ny tokantrano Androany ny lazankilan'ny mpisolo vava fa misy ny lalàna tsy maintsy arahina amin'ny fanaovana fisavana na ny perquisition tahaka izao fanampanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Nanaovany miaramila be midina ny trano fonena ny praiministra teo aloha ny général de division Désiré Rakotoary Jaona tetsy akady fotsy ny alakamisy vao mangiran-dratsy. Tsy latsaka ny roapolo ireo nanatanteraka ny asa ny rongo fitaovam-piadiana sy ny sarotava. Tsy nisy taratasy na mondana voaka tamin'ity fisavana tampoka ity ho ny fijoroana vavolombelona. Niditra avy hatrany ireo miaramila no sarotava ny lasa fa namita iraka sy manao fisavana. Siklona be mihitsy dia nilatsaka ny karetsaka ny antsofin'ny rivotra. Dia ny foako nijery ny verifian'ilay karetsaka hoe manino ty karetsaka ty nilatsaka no sendra nitodika varavarana efa misy mamono poinny dia tonga dia niantso hoe iza nantany zany hoe iza le tao iza le amin'ny varavarana iza dia tsy namalatra zareo dia somary nitsitrika kely teto amin'ilay varavarankely teto ahako no niteny zareo hoe voay ty varavarana ty fa pitsohanay ty raha vao tsy voainareo fa mpitandro amin'ny filaminana izay dia le olona tery amin'ilay varavarankely ilany tery no nitsilo andro zareo hoe inona izany dia zareo niteny hoe mpitandro amin'ny filaminana. Moa zay sady niezaka ny antson'ny dadanay ma tsy atsaka ketrany mipetraka dia niezaka ny antson'ny dadanay zay dia tonga izy dia ny feo aneninay miteny hoe voay ahako zay vao namotrano zay voainay ny trano efa tena polisy miaramila polisy moa zany tena tazako satria le akanjo fantatra no mijoro eto amin'ny varavarana eto dia tonga zareo dia hanao forcine hiditra tany aminay zany hoe hiditra ny trano dia zany anontany hoe manana mandavy ianareo dia izy sady miditra no miteny hoe manana izay ozy izy tsy nampiseho izy tsy nabaty sary moa zany tsy nampiseho fa tonga dia niditra izy dia nataony tao an-trano niditra tao amin'ny salon anay izy zany tonga dia nakany amin'ny efitrano fatoriana dia naseny ingain'le vadiko zany nitaritany hoe ndao ianao manaraka anay ozy izy fa zay zany najanony tato amin'ny salon fa tsy navelany nanaraka anazy ndao ianao manaraka anay nampirehatra jiro dia ningaina ny rideauan'ny efitrano fatorianay dia nijerena hoe inona natao dia grille de protection midy amin'ny varavarankely dia avy eo zany indray no niteneny hoe sokafa itsy armoire itsy izy dia nisokafako le armoire sisy ninina dia avy eo le dadanay niteneny hoe vita ny asanay fa andana amin'izay nareo mandeha dia lasa ry zareo. Mpanofa trano telo no monina ao amin'ity trano ity ary tokantrano iray tao anatin'izany no naovan'izy ireo fisavana ho ny fanamafisana. Nizaka nanapika jiro sy fahita lavitra ilay renim-pianakaviana ny trotrony zanany ary ny afo natao amin'ny toeram-pivoahana. Tao anaty ororo tanteraka no atrehan'izany tao anatin'ny 30 minitra hoy izy ireo. Dia nivonoako daholo ny jiro rehetrarehetra kay izay hitany avy aty ivelany dia avy eo nalaiko ny zanako dia nalaiko ny naka antserovako tena tany andakizay zany rehefa ilaiko tavoaloha dia avy eo naka ao amin'ny WC dia za le eo andala hidirana ao amin'ny WC io misy varavarankely dia hitany avy eo no mipetrany hoe madama vaitra anareo io vaitra anareo efa pitsoana io fa keny varavarana io le mangovotra tsotra izany koa dia lasa eniny satria vao izy le parleur dia avy eo nalako fotsiny le parleur dia nanohy ny antso an-dadanay any dia nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra zay eo amin'ny varavarankely io tabatabaina eo voainy trano sy oatra izany. Maraina mihitsy ny andro dia nanantona fokotany dia ny fokotany ny antsony polisy tamin'ny 3e satria normalement raha hoe misy perquisition sotra izany izy dia mandalo 3e mandalo fokotany sotra izany dia izy nefa tsisy ninina mihitsy dia nanontany sy ny antsony tany amin'ny 3e dia nisy tonga mihitsy ny teto dia ireo no s'informer tany zany dia tena nahazo valiny hoe entana misy le perquisition dia tena misy le olona dedavana sy oatra izany dia hoe miaramila le tonga teo izy zareo mantsy anay. Tsy ny andrelona fa avy dia nampandray ny polisy ny lehibe ny fokotany ary nanamafy ireo polisy fa fisavana tokoa no natao saingy miaramila no nanatanteraka izany fa tsy polisy ho iatrany ny tatitra teny an-toerana. Nanamafy ankilan'izay ny mpisolo vava fa misy ny lalàna manan-kery amin'ny fanatanterana ny perquisition
no amafisiny fa tsy misy afa-tsy ny polisy judisiaira no afaka manatanteraka ny fisavana ka tsy tafiditra ao anatin'izany miaramila. Misy ihany koa ny ora votondro tokony hanaovana izany miaraka amin'ny fahazon-dalana avy amin'ny fampanoavana na ny mpitsara mpanao famitorana. Dia ny voalazany lalàna dia izao tsy azo atao ireo zavatra ireo: perquisition, visite domiciliaire, saisie de pièces à conviction raha tsy mahazo ny faneken'ilay olona anaovana saisie na anaovana perquisition na anaovana visite domiciliaire ilay zavatra ho atao. Tsy police judiciaire ny miaramila fa matoa zany miaramila andeha ataontsika hoe manao an'ireny opération perquisition, visite domiciliaire na saisie de pièces à conviction reny dia ao anatina cadre mixte, izany hoe iarahany miaramila sy ny zandary ohatra, na miaramila sy ny polisy na miaramila sy ny zandary sy ny polisy. Fa saingy izao ao anatin'ilay opération dia na ilay polisy no tompon'andraikitra na ilay zandary no tompon'andraikitra. Ilay olona anao fisavana dia mahazo alalana avy aty amin'ny na ny fampanoavana na avy any amin'ny mpitsara mpanao famitorana. Zay zany rehefa le anao an'iny. Tamin'iny zany raha andeha ataontsika hoe raha nisy alalana atao dia voasoratra mazava ao hoe ato amin'ity adresy ity, karaha izay tokoa le izy. Esoriko zany le resaka hoe miaramila amin'ny alina sy ny karazany fa andeha ataontsika hoe misy taratasy le izy hoe ao amin'io adresy io dia ara-dalàna le perquisition. Fa raha ohatra ka sady tsy misy taratasy no atao amin'ny ora tsy voalaza ny lalàna no mbola miaramila ihany koa no manao an'ilay perquisition, everiko fa dia tena efa fanjakany baroa zany. Manoloana ity tranga ity dia namoaka teny mita ny ministera ny fitsarana mampatsiahy sy manamafy fa voafaritry ny lalàna mazava ny fepetra sy ny fomba raina amin'ny fisavana trano. Manentana ny olom-pirenena rehetra araka izany ministera ny fitsarana mba hampandriavy hatrany ny mpitandro ny filaminana raha toa ka misy tranga fisavana trano atao ivelan'ny fepetra ara-dalàna. Pejiny politika fomba fanao ary rary ny tanteraka ny fanaovana tombana ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ho ny mpanao politika tsikaritra nefa ho izy ireo fa misy ny mizana tsindrinila hita ho mahafapo ary makany amin'ny fanovana sy fanavaozana ny asa ataon'ny filoham-panjakana saingy mandringa kosa ny asa tanteran'ireo mpikambana sasana anatin'ny gouvernemanta. Mila mazava amin'ny rehetra ihany koa ny sata hitondrana ny firenena ankehitriny tsy teraka firorotsaina ho an'ny rehetra. Fanampanazavana. Efa dilany roa volana anaovana tombana ireo mpikambana ny gouvernemanta anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Nilaza ho tsy afapo amin'ny asa tanterany minitra sasany mpanao politika raha nanio hevitra androany anao izy ireo tsy mamokatra hoy ny fanazavana. Tsy azo lavina kosa nefa fa misy ny finiavany filoham-panjakana iroso amin'ny fanavaozana saingy olana ny mbola fisiny ireo olony mpitondra teo aloha mbola hita ao anatin'ny fitondrana. Dia zay matsapa fa somary lasa feno olona teo fitondrana teo aloha ka tazona amin'ny gouvernemanta ao ary mankabolosany rehefa teo premier ministre ary zao dia hitanay fa maro mihitsy izy ireo no anatiny ao zanaka lehibeana antenimieran-doholy maromaro e teza petolika somary makizy ary fahitana zany satria tadivory fahitana azy le tolo-bahoaka ka amin'ny akapobeany zany aty amin'ny lafiny filoham-pirenena sy ny mpiara-mianina afapo fa aty amin'ny lafiny gouvernemanta kosa mampamera-panontaniana hoe tena iroso marina ve sa ahoana no averina hoe ireo olona teo amin'ireo ka mampametra-panontaniana na manjavizavy tanteraka ka tokony hitondrana fanazavana ny momba ny rafitra misy eto amin'ny firenena ankehitriny ho hiatrany professeur Ralston Roger. Mampanontany tena inona marina ny rafitra misy satria amin'ny teny malagasy dia hoe filohany fanavaozana nefa amin'ny teny frantsay président de la refondation amiko zany misy fitapitaka ihany tsy refondation zany misy fa fanavaozana ka raha fanavaozana dia mira hoe intérim fa raha refondation dia mira maty daholo rafitra rehetra ka andrehetra zany zany mahatonga olona manontany tena hoe inona marina ny tena rafitra misy eto sao dia tokony eroso amin'izay ary tsika ny tena refondation sao dia tokony apetraka amin'izay ny teo hoe teteza mita tena izy fa tsy ohatrany hoe zao tsy mazava be zao fa ohatrany malomaloka be zao. Mahavelom-bolo ny voalazany mpitondra fanjakana anafaingana ny fikoana andoham-pirenena amin'izao toejava misy eto amin'ny firenena izao ho ity mpanao politika ity ahina hiverina indray mantsy ny kajikajy politika sy ny fikatsana tombontsoa manokana raha mandeha anjamba ny fitantanana.
ho afanganina ozy ny ino moa zany ny fiainam-be-pirenena na lohabaran-dasa fa zava-dehibe zay satria rehefa afanganiny io afaka manapaka tanteraka hoe zao zany rafitra itondràna tetezamity zay zany ny herenay arangatanay zay hoe ataovy zay apangina ny tetezamity zay zany zay fotsiny hoe tedafinay ataovy zay mampangina ny tetezamity zay fa raha mbola zao intérimetendreo tsy ao zao satria lasa anaovan'ny olona tadavana kajikajy politika tadavana tombontso manokana. Efa nanamafy moa ny filoham-panjakana ny kolonely Mikael Randrianirina fa efa ao anatin'ny tomba natao amin'ireo mpikambana anatin'ny governemanta ny tenany amin'izao ka andrasana ny mety ho vokatra izay na mety isy ny mpikambana ho tafaverina na natsia andrasana ny tohiny. Mifandraiky amin'izay vaovao izay antoka iray ahafana mamaky krizy sy mampanjaka ny fitoniana maritra eto amin'ny firenena ny fifampiresana misokatra sy mangarara ary eto nefa tovariana ny fitondrana ka tsy hita izay tena firosona amin'ny dinga ho fanavaozana ny Madagasikara ho ny mpandinika raharam-pirenena Ralahiarimanana ny fokonandohany efa no azona manapaka ireo hevitra goavana entina hisoroka ny krizy sy anarenana ny firenena amin'ny fomba maritra. Tati-bavaon'ny Narsisy Karazafy sary sy ny rantsary ny mbolava tsara. Hita fa misalasala sy varimbarina ny fitondrana amin'ny fanatanterahana ny fikaonandoham-pirenena ho ny mpandinika raharam-pirenena Ralahiarimanana maika sy ilaina nefa ny fametrahana izany sehatra hiadio-kevitra izany indrindra andiniana ireo fitakin'ny vahoaka teny Akianja anisan'ny lohahevitra tokony hodiniana mandritra io fiaonam-be io koa ny momba ny fifidianana sefy fokontany izay heverina ho toerana stratejika eo amin'ny rafitra ifotony hoy ny fanehoan-kevitra. Dingana iray lehibe anamafisana ny mangarara sy ny fahatokisany olom-pirenena ny rafitra misy ny fanatanterahana io fifidianana io ametraka fitantanana mazava sy madio manomboka eny ifotony ka hatramin'ny ambaratonga ambony no tanjona. Raha ny tanjona filoham-pirenena dia fanavaozana zany fanavaozana zany dia be dia be ny zavatra tokony hoe avozinao na ny olona raha dia mila olom-baovao ihany koa ny mpitolona rehefa mandinika ny zavatra misy satria mbola misy ireo atao hoe tsy maty vola abokivo ao anatiny ihany koa zany rehetrarehetra zany dia mila fantatry ny mpitondra ihany koa zany rehetrarehetra zany hoe na tianao zavatra renao rehefa tsy mahay misafidy olona miaraka aminao dia reny olona reny koa nefa dia zarana renao hoe lavo zarana renao voafingapingana dia reny ihany nefa no miteraka ihany koa fanaratsiana ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana. Zay ny ataoko hoe mila mahay manavaka tsara ny vary sy ny tsy farifary. Misy ireo olona tsy maty voalavo an-kibo ao anatin'ny tontolo politika ho ny fanehoan-kevitra ka antony azy mampisy ny sakatsakana amin'ny fanatanterahana ny fikaonandoham-pirenena zany. Manoloana izany mila mahay misafidy ireo olona manodidina sy hiara-iasa aminy mpitondra. Ilaina tokoa ny zavatra ohatran'izay satria tsy maintsy ao anatiny ny tondrana ny tondrozotra eto amin'ny firenena zay mahatonga azy hoe fiaonandoha ny firenena ary tena olona maromaro no olona tena hoe mahafehy tsara an'izany atao hoe ady hevitra hoentina mpandrosoana ny Madagasikara zay ary ny hevitra maro any koa dia mahatakadavitra ary zay ny tena hoe ilaina tsara no misafidy an'ireo olona hoe iza marina ny tena olona amin'ny faritra tsirairay ary tena olona madio fa tsy olona hoe fa hitanao teoria na olona hita tsy nentina ataony dia mbola hoentinao ihany koa reny dia atao hoe misakana fampandrosoana ihany koa ary mety hoe tsy valana mame pozina ihany koa an'ny tsirairaika mety hoe mandrava ny zavatra efa tokony ho atsangana. Ankoatra izay ilaina ihany koa ny fandinihana lalam-panorenana malagasy mba ahazahoana antoka fa manaja ny fiandrianam-pirenena sy ny soatoavina iorenan'ny repoblika ny fanapahan-kevitra raisiny ao anatin'ny fikaonandoham-pirenena araka izany no tokony hamaritana ny tondrozotra mazava hitondrana ny firenena mba tsy ho very an-dalana ny ezaka fanarenana sy ny fanavaozana. Firenena atao hoe matanjaka ny tsika ny tsy hoe firenena tena hoe mahantra fa mampantra antsika aloha dia ny toe-tsaintsika ary ny fitiavantsika vola diso tafahoatra loatra eo amin'ny fiainana satria rehefa le vola manjaka antsika dia lasa manaonao fontsika ny fivarotana ny atao hoe tanindrazana fivarotana ny arena akibon'ny tany izay atao hoe anjakan'ny olona vitsivitsy
fahareny rehetrarehetra eny nefa dia miteraka asa ho an'ny malagasy raha tena itsika marina no mitantana maika ny fikalandoham-pirenena ary mitaky fahavononana ara-politika sy fanajana ny lalàna fototra izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany ho ihany ity mpandinika raharaha-pirenena vahaolana maharitra ho an'ny Madagasikara mantsy no targetra. Pejy ny toekarena kosa indray nitondra fanazavana momba ny fanapaha-kevitra fanafoanana fahazoan-dalana momba ny akoranafo androany Italia General ny Omnis antony zavatra maro no voalazany fa antony sy ny fanafoanana notsaivy ny Omnis fa rehefa foana ny fifanarana dia foana ho azy ihany koa ny fahazoan-dalana mifandraika aminy araka ny lalàna manan-kery tamin'ny 9 febroary tanjo napetraky ny Omnis ny fanadiovana fanamafisana ny rafitra sy ny lalàna mifeny sehatra ampitomboana ny mangarara ary ampitoana ny tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'ny fitantanana ny arena kibon-tany fanampanazavana. Antony maro no nitarika sy nandraisana fepetra ny anafoanana ny fanomezan-dalana fitrandrana koranafo izay nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 9 febroary 2024 lasa teo ho ny Italie General ny Omnis na ny Office des mines nationales et des industries stratégiques androany. Isan'izany ny tsy fanajana ny andraikitra sy adidy voalaza ny fifanarahana, ny tsy fanavaozana fahazoan-dalana ara-potoana, ny tsy fampiasana akory ny fahazoan-dalana ary ny tsy famerenana amin'ny laon'ny tanteraka ny toerana ny asany tao aoriany ny fikarohana. Voakasiky ny fanomezan-dalana akorana 710 efa landaty, 4 fahazoan-dalana tsy nampiasaina ary contrat de partage de production na CPP ny 220. Rehefa foana ny fifanarana dia foana ho azy ihany koa ny fahazoan-dalana mifandraika aminy araka ny lalàna manan-kery hoy ny fanamafisana. Izany ohatra ny fikarohana sy fitrandrahana tany amin'ny faritra Belle Profond Nord izay périmètre contractuel manambatra bloc N. Vaina tsotsotra dia mifamatotra izy ireo zany hoe ny Omnis no omeny fanjakana. Ny titre dia misy ny fanarahana zay ataony Omnis amin'ireny kompania ireny ahafahany zany manao ny fikarohana sy ny fitrandrahana eto Madagasikara. Ka rehefa foana ny amin'ny fanarahana dia foana ihany koa ny titre zany hoe izay ny mahatonga n'le isa 220 amin'ny fanarahana sy amin'le titre 220. Ireo dia noho ny antony maro samihafa toy ny tsy fanajana ny fifanarahana, ny tsy fisiany fanavaozana ny titre na koa ny famerenana manontolo ny toerana ny asana. Ohatra amin'izany ny CCP zany hoe contrat de partage de production nosoniavina ny 17 aogositra 2024 ho fikarohana sy fitrandrahana akoranafo tamin'ny faritra Belle Profond Nord izay périmètre contractuel iray manambatra bloc anakiany. Tsy tokony isy kompania afaka miasa eto Madagasikara raha tsy miara-miasa amin'ny fanjakana izay soloany Omnis tena hoy ny Italie General ny androany. Voalazo amin'ny fehezan-dalàna mifeny solotany na ny code pétrolier 96-018 amin'ny andininy fatelo ny fanendrenandrom-panjakana iray hitantana ny domaine minier national d'hydrocarbure ka notendrena tamin'ny alalany didim-panjakana tamin'ny taona 1970 fa ny Omnis no mandraikitra izany. Mila fanadiovana ny lalàna hoentina mitrandraka vao afaka manao ny promotion pétrolier fiantsony ireo kompania hiasa eto Madagasikara. Ho amin'ny fanavaozany ny fehezan-dalàna tsolotany ny code pétrolier ary eto dia manararaotra mamaly ilay zandrizanaka teny ivato tamin'ny fotoan'andro anisan'ny mpianatra eny Votovorona anisan'ny taraina mafy tamin'io hoe maninona no mbola tsy misy ny fanavaozana dia eto zany dia fotoana entina anazavana amintsika mpiray tanindrazana fa efa ao anatiny zany miainga avy any amin'ny politika sy ny sarta ny pétrole en amont ny hoentintsika ho amin'ny fanavaozana ny code pétrolier io. Rehefa vita zay dia fantatsika araka ny lazaiko teo fa irosotsy ho ela tsika amin'ny promotion pétrolière zay anasantsika an'ireo kompania favety sy ny salatsalany ho eto Madagasikara indray. Misy tombotsoa ho an'ny collectivité territoriale décentralisée marina ny
ny fikaroana atao tahaka an'izao a araky ny politika ampanjakana io a de fantatsika fa araky ny code des impôts dia mampiseho mazava tsara ny fizarana eo anivony amin'ny fanjakana sy ny any amindreo faritra samihafa zay misy eto amin'ny firenetsika. Nazavaina ihany koa ny fampiarana ny lalàna ialana amin'ny kaboraraka atongavana amin'ny fanamafisana ny rafitra sy ny andinin-dalàna mifeho isehatra io anatin'izany ny antohana ny mangarahara. Fantatsika tsara ny raharaha na voafatotra solotena mpanjakana tany Londres no ny tsy fampiarana ny lalàna velona amin'ny fampiasana ny ominisy araky ny tokony izy dia lasa olo-kafa misalovana manao ny asa. Izany rehetrarehetra zany dia sakana lehibe amin'ny fantomatsika fakatsika andreo kompania hiditra eto Madagasikara. Noho izany dia ialany zany ao anatin'ny fanavaozana isika dia ny fangararana ny fahitsina tanteraka ny tsy maintsy ampiarina eto amin'ny tanin'ny repoblika amin'ny alalany ominisika resaka hafa no hitenenantsika amin'izany satria raha mbola misy ny ataontsika hoe ny pratika toy izany dia hiemitra foana ireo kompania ireo dia tsy hisy hatrany ny solika eto amin'ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara. Tapitra hatreo ny fanaovana tantely afa-drakitra ny harem-pirenena. Ratsaiviny nanomboka ny taona 577 ny ominisy no nitantana nisehatra ny fikarohana sy fitrandrahana koranafo teto Madagasikara amin'ny mahasolotena mpanjakana azy ireo. Ny ominisy izay mankalaza ny 50 taona ny amin'ny taona 422 ity no mafisy ny tale jeneraly ny androany fa misokatra amin'ny manampaizana malagasy sy mpandraraha eto antoerana sy anivelana izy ireo ary tsy maintsy hisitraka tombontsoa ny malagasy rehetra manaraka ny politika akaben'ny fanjakana amin'izao fanavaozana izao. Mijany amin'izay vaovao ny toe-karena izay anjatony tapitrisa dolara isan-taona ny vola alefa ny diaspora malagasy aty an-tanindrazana. Voafetra amin'ny fanohanana ara-tsosialy ny ankamaroany zany. Vitsy amin'ny ropila ravinahitra no mitodika amin'ny sehatra mamokatra sy famoronana asa eto Madagasikara. Misy ankehitriny ny fanentanana sy fifampidiniana amin'ny ropila ravinahitra ny ivelany mba hampiodina ny renivolana eto Madagasikara. Sakana lehibe anefa ny tsy fahatokisana akafanambo an'ny firenena ny mamadika io fandefasam-boly io hoe reto mampandroso ny toe-karena malagasy. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Bolava Tsara. Mitentina 500 hatramin'ny 500 tapitrisa dolara isan-taona ny vola alefa ny diaspora malagasy eto Madagasikara araky ny tombana navoaka ny sehatra iraisam-pirenena manodidina ny 700 ny ireo pila ravinahitra no monina ny La Frantsa, 10 any Kanada ary ny ampo miparitaka maneran-tany. Anisan'ny loharanombona vahiny lehibe indrindra miditra eto amin'ny firenena ireo vola ireo saingy mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ny sehatra ampiroboroboana ny famokarana sy ny toe-karena maharitra. Mifantoka bebe kokoa amin'ny filana ara-tsosialy sy andavanandro ny ankamaroan'ny vola alefan'ireo malagasy monina sy miasa ny ivelan'ny Madagasikara fanampiana ireo fianakaviana tia tandrazana toy ny sakafo, fitsaboana, fianarana ary fanamboarana na fifidianana trano. Vitsy ihany no mitodika amin'ny fampiasam-bola mamokatra na fananganana orinasa ka afaka mamorona asa hoy ny fanazavana no menipikambana ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fifindramonina na ny Organisation Internationale des Migrations. Ny antony aloha ny tsy andefasan'ny malagasy vola amin'ny fandrarana eto Madagasikara ohatra dia satria aloha izy tsy manana information vaovao zany azavatra mitranga eto Madagasikara amin'ny resaka toe-karena, amin'ny resaka lalàna zany. Dia ny irina amin'izao fotoana zany ny trankala ny EDBM zany mba isy anglais zany natokana ho an'ny zanakabelezana ny velany ahafahany koa zany mahafantatra hoe ahoana zany fomba ifandrarana eto Madagasikara, ahoana ny fomba ividanana tany eto Madagasikara ohatra. Dia amin'izay taon'izay zany dia madio zany ny fahafantarana ny zavatra afaka atao eto Madagasikara. Zay zany voalohana resaka fampahafantarana zany ny zavatra afaka atao eto Madagasikara. Efa misy amin'izao fotoana ny fanentanana atao amin'ireo diaspora ampiasa vola eto an-tanindrazana anisy ny fihaonana tany Nairobi sy Canada niarahana tamin'ireo Organisation Internationale pour les Migrations hitadiavana lalam-barotra sy tetika asa azo ampiarina. Hita fa anisan'ny mavitrika amin'izany ireo diaspora any Ottawa sy Montréal
izay efa manomboka mampiditra sy ny reny vola amin'ny tetikasa eto Madagasikara. Ny ireny zany amin'izao fotoana zany dia mba hijery kokoa lavidavitra zany ny malagasy any ivelany satria fatatsika zany izy fa manana pouvoir d'achat any andafy hoe raha afaka mandefa vola zany ety Madagasikara amina resaka fandrarana zany, resaka entrepreneuriat zany. Ekena zany fa tsy misy fifampitokisana amin'izao fotoana izay zany any malagasy any ivelany sy malagasy eto Madagasikara. Dia amin'izao fotoana zany misy projet hoe maison capitale zany izay ataon'ny FIFPAMA ahafahan'ny malagasy any ivelany zany manampy mpandraraha eto Madagasikara. Dia miditra actionnaire zany nareo anatin'ilay maison capitale ahafahanao zany manampy ny mpandraraha eto Madagasikara. Dia irina ihany koa zany misy marché de capitaux zany izay volavolain'ny Banque Foibe Madagasikara amin'izao fotoana zany ahafahana malagasy zany manana reny vola zany anatin'ny orinasa eto Madagasikara. Na izany aza mbola sakana lehibe ny tsy fahatokisana na amin'ny rafitra misy eto an-toerana na amin'ny mpiara-miombonantoka ary misy amin'ny samy fianakaviana aza. Maro amin'ireo mpira lavinahitra no misalasala noho ny aya amin'ny mangarahara sy ny fitantanana. Akoatra ny fanentanana ara-toekarena dia ilaina ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana sy ny fanamafisana ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny mpampiasa vola ary mifandraiky amin'izay ihany koa ny fanovana toe-tsaina ho an'ny malagasy eto an-tanindrazana. Ny diaspora moa zany ny tanay moa zany tany amin'ny vilan'ny Ottawa sy vilan'ny Montréal zany dia mavitrika tokoa moa zany ny malagasy anao zavatra miaraka ny malagasy. Dia izay koa zany mba nanentana an'izy ireo hoe tokony manampy malagasy eto toerana zany eto Madagasikara mba anondrana zany ny vitantsika malagasy zany any amin'ny firenena izay mandray anazy any Canada zany ohatra satria zareo zany monina any fantatra zareo zany lalàna misy any fantatra zareo ny lalam-barotra ahafahana mahazo marché zany dia ny irina zany hoe gagnant zany le izy sady manampy anazy makaty Madagasikara zany andraraha eto Madagasikara fa zareo koa zany mba afaka manampy ny malagasy zany anondrana entana any amin'ny firenena izay mandray anazy. Afaka miova ho hery lehibe mampandroso ny toe-karena ny diaspora raha toka voavahy ireo olana rehetra ireo ho ihan'ny fanamafisana ka tsy hijanona ho mpandefa vola ho an'ny filana sosialy fotsiny afa ho andry iray amin'ny fampandrosoana maharitra na dia tsy eto an-tanindrazana. Fandro maneran-tany ho an'ny onjam-peo ny 13 febroary ho an'ity taona ity ny radio sy ny ilotsaina artifisialy fitaovana fa tsy feo io noloha hevitra nanamariana izany atetsy amin'ny avory anosy nisy ny fandaharana ny aran'ireo onjam-peo nanentana androany ny ainga teny anosy Narcisse Karazavy mbola afa-tsara. Fitaovan-tserasera tsy totany ela ny onjam-peo mbola be mpampiasa ary tsy misy mahasolo. Fitaovana entina mampita vaovao manabe ary manentana ny olom-pirenena ihany koa izy na eo azan'ny firoborobon'ny teknôlôjia. Maro ireo olom-pirenena no miaino sy manaraka ireo fandaharana maro samihafa atolotra ireo onjam-peo. Ndraindray za lahady ny tena miaino radio ohatra izay ny ohatra mahalina amin'ny radio izany dia vaovao aloha voalohany dia resaka fanabeazana dia tantara izy zany rehefa hoe miaino radio za vaovao dia efa hoe vaovao izy dia ny fanabeazana resaka lesona eo amin'ny fiainako ampiariko amin'ny fiainako izy ny sarainiko amin'ny radio ny sara kokoa amiko. Ny alina ny toina fotoana iainon'ny olona ny onjam-peo sarotra raha teo ny isarahana aminy hoy ireo sendranay fanentanana fampahalalam-baovao ary ny tantara no tena akafiziny maro. Tantara dia izay zany maliana amin'ny radio. Amin'ny radio matetika le amin'ny valo alina iny amin'ny fito dikan'izay na manana ny lanja misy radio satria amin'le ahafantarana an'le vaovao misy zany dia izay zany mialana lanja amin'ny radio zany. Dia amin'ny tantara koa zany dia ohatrohatran'izay koa rehefa miaino tantara le olona dia mba mahazo leçon zany amin'ny tantara alefan'le radio zany dia laha hafa ihany radio no tambazotra serasera zany dia matetika tsy dia mahafapo zany le zavatra ataon'jareo fa amin'ny radio zany tena afapo tsara anao miaino radio zany. Raha ny fanabeazana zany raha miaino radio anao dia ataoko hoe mahampy zany fa ho an'le tsy miraharaha moa dia efa tsy miraharaha zany dia mahazo manokana zany.
ankoatra ny fampalalam-baovao miantoka betsaka ny fiodiny onjapeo ireo mpifanentanana maro samihafa efa misy ary mbola mafisina araka izany ny antso amin'ny fampiofanana ho an'ireo teknisianina sy mpanentana fandaharana amin'ny onjapeo anomezana tolotra tsara sy matianina kokoa any mpiaino raha ny fanampanazavana nomeny filohan'ny fikambanana tekanimada satria be dia be le fitobany fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao dia raha vao tsy mahay manao recoupement izy mpanao gazety azy ilay olona dia lasa miteniteny foana ao anatin'ilay zavatra ho teneny nefa ny radio raha ohatra ka zao avy le cyclone nandalo le cyclone teo hitantsika fa hoe androany maina be ny andro dia hoe raha pitso amin'ny telo maraina ny hiditra io cyclone io amin'izao fotoan'izao nefa mbola maina be ny andro tonga ny amin'ny telo maraina tonga dia orana be dia raha tsy ny radio mihitsy no miteny dia ozy izy le olona hoe efa ny radio mihitsy no miteny fa hoe misy cyclone raha pitso dia lasa miaino an'le izy le olona zany amin'izay fotoana zay zany hoe fitaovam-pampitana ihany koa zany radio dia raha vao tsy mahay le olona mampita an'le izy zay le ilaina letrakefa sy ny fiofanana ao anatin'le radio dia lasa any amin'ny zavatra tsy izy le izy lasa tsy inon'ny olona ihany koa ilay zavatra tenenin'ilay radio tsy asolo velivelon'ny radio ny ilotsaina artifisialy ho ny sekretera jeneraly ministera ny serasera sy ny kolotsaina azo atao fitaovana ampiroboroboana ny onjapeo anefa ny ilotsaina azo atao tsara ihany koa ny mampiasa miaraka ny tambazotra sy ny onjapeo raha toka tsy mety zany ho an'ireo fitaovan-tserasera hafa raha tsy laza afa-tsy ny gazety an-tsoratra izay mialefa tsy kelikely tao ary ny firongatry ny internet sy ny ilotsaina artifisialy zavatra dia tadio tsy hoe manolo tanteraka fa ampiasaitsika io intelligence artificielle io fitaovana hoentsika manatsara hatrany ny vokatra hoentsika amin'ny radio tadidio tsara fa io radio io dia misy ny olona mavita mampiseho sary amin'ny alalan'ny feo dia ampiasantsika amin'izay le intelligence artificielle raha ohatra hoe miteny fotsiny tsika fitaovana anankiray sady fitezana ny fametrahana sotoavina dia ny tantara nonjapeo ohatra tenentsika zany zavatra zany fa misy olombelona tena mitomany latsatra ny maso mieno tantara zany misy tena raiki tahotra ny ankizy satria mahita sary amin'ny alalan'ny feo zany zavatra zany amin'ny tontolo ambany vohatra zay eto hoe sary-dalana tena hoe enclavé le toerana anankiray lavitra indrina hoe tsika dia tadio fa ny radio dia afahantsika mampiroborobo mampandroso an'ireny fiarahamonina ireny ka eto dia ny afatra nampitainy ministera amin'ity androany ity dia hoe andao rentsika rehetrarehetra piasa ny radio ninonina asantsika ao na mpanolotra fandarana mpanentana fandarana plaza vaovao andao isika ampiakatra ny letan'izay ka ny radio dia tena ho fitaovana anankiray tsy ho faty mihitsy fa tena manana andraikitra goavana amin'ny fandaminana ny fiainan'ny fiarahamonina fanamariana ny andro ny 13 febroary andro maneran-tany ho an'ny onjapeo nisy ny fifanaovantsy ny fifanarahana fiara-miasa ateo amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fampidirana anabaka ny radio madagasikara na ny RNM ka ny taleny radio madagasikara monikara solo arsan arfeno sy ny filompanorona ny ESDS dr Antriniana Elea Shilo no nanaosony izany etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny 10 taona ny radio madagasikara ihany koa. Makasika ny fampianarana mila fanarenana goavana ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana ankehitriny manoloana ireo fahasahiranana mitarika ao amin'ny fahabadony ankizy. Mila taranaka havanana sy mahay mamakafaka isika mba tsy ho kilalao ny mpanao politika hoy ny ben'ny tanàna nampita tafika androany. Nandritra ny fanolorana fanomezana ho an'ireo ankizy nahazo noty tsara indrindra tamin'ny fanadina mpanjakana BEPC tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Fanampanazavana. Sady marary no mamenatra ny zava-misy eto ankehitriny ary zary mampanontany tena mihitsy azy na ny sekoly no tsy ampy na ny ray aman-dreny no sahirana ka tsy afa mampiana-janaka intsony manoloana ny tsy fampiny fahaiza-manao ny tanora sy ankizy malagasy ankehitriny. Manaprofy izany famaroany ireo taratasy atonga ny anivo ny komina nampita tafika izay tsy manana BEPC ny akamarony. Tsy atao sakana nefa izany ho nben'ny tanàna ao an-toerana fitediavana vahaolana ampiroboroboana ity siatra ity. Dia rehefa mitady asa le ankizy dia be da be zany le fangatahana asy eo anivon'ny komina Ampitatafika dia tena hita mihitsy hoe be da be ny tsy manana BEPC. Rehefa nytanina izy hoe inona ary ny tena traikefa hanananao dia haiko daholo e. Raha vao izy manao an'izay hoe haiko daholo zay tsy dia manana diplôma izy zany, zay ny dikan'izay. Dia lasa sahirana ny komina Ampitatafika raha misehatra ny aty amin'ny fitantanana fa raha ny misehatra ny fanatanterahana kosa dia verina fa tsy misy sakana mihitsy ny tsy fananana BEPC.
nanambara ihany koa izy ny fisi ny ambana malona ny mpanao politika sy ny fanararotana amin'ny fahasahirana ny isan-karazany mitarika amin'ny fahabadona ny toejavatra ho izy antony tediavany komina ny lalana rehetra azona manatanteraka tetikasa mifototra amin'ny fanabeazana itsika zany a mila taranaka vanina mila taranaka mahay mamakafaka satria lasa lalaovan'ny mpanao politika raha tena tonga dia itsiko dia izay ny tena antony tena ianarana ary tsy mijanona amin'ity resaka hoe fampirisiana mpianatra ity a fa anisan'ny fampanantenana nataon'ny be ny tanàna ihany koa tamin'ny fifidianana farany teo ny hoe anomboka hanangana ny université ka amin'ny avril zao moa misy ny partenaire tonga avy any Paris efa nomanina tamin'ny mois d'octobre izy io a dia isy fionan'ny commune Ampitatafika miaraka amin'ny zareo a tompona université ao Paris amin'ny mois d'avril dia eo zany no hijerena hoe mety hisy ve le fiarah-miasa satria le fitenenany moa zany hoe na université semi privé na privé na état zay tonga fa ny zava-dehibe dia hoe ny commune ala sahirana ho an'ny vahoaka raha toka tsy maintsy makany Akatso na makany amin'ny université lavitra be nefa ponina Ampitatafika ihany efa tolotra ataon'ny commune ne io frais io frais de déplacement tsy misy io raha eninjato izy amin'izao fotoan'izao efa tolotra ngezabe ataon'ny commune io dia zay no mahatonga anay hoe tena mba mifantoka ao anatin'ny resaka fampianarany zay ihany no ahafahantsika tena mivoaka anisan'ireo komina manana ankizy mamiratra ny komina Ampitatafika nomena fankasitrahana manokana androany ireo tanora ny komina mendrika sy nazo noty ambony indrindra teo amin'ny larana voalohany sy faharoa tamin'ny fanadina mpanjakana BEPC faranteo mialohan'ny fankalazany fety mipasika kosa no hanomezana fankasitrahana ho an'ireo tsara noty indrindra tamin'ny fanadinana baccalauréat Vavao ny trangam-piaramonina ho malalaka misy dia niara ny lozam-pifamoivoizana ny minisy mpanjakana misana ny fanavaozana ny repoblika Antitra Razafimanantsoa sy ireo olona telo niaradi tamin'ny rany vaovao dia teny amin'ny lalam-pirenena fa 770 no nisehon'ny loza rehefa namitahiraka fizana fotony sy fanaterana fanampiana vonjaranovaky no ny fandalovan'ny rivo-dozankezaneta ho latra mangoro raha ny fampitambo avao avy amin'ny ministera dia tsy misy atahorana ny an'izy ireo samy efa namonjy ny tokantranony avy rehefa avy namonjy hôpitaly sy nozana ny fahasalamany atao amin'ny hôpitaly ny Moramanga sy ny Asiaranosy. Vavao ny kolotsaina kosa indray etsika Rajavakanto nalaza 13 taona lasa ny Kebelkanto naverina indray izy eo amin'izao fotoana ary nampifandraisana anjara amin'ireo mpanakanto taty aoriana fotoana iray ionana amin'ny mpangafy ary tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona itovitra ihany koa ny etsika Kebelkanto raha ny fanazavana Narcisse Karazafy ny artanjona roa andro tsy hatongavan'ny fampisehoana lehibe Kebelkanto efa vona tanteraka ireo mpanakanto andray anjara aritra ora telo mahery ny fampisehoana iarana amin'ny Tovjay Tosy, Malala, Nani, Ayam ary Joanne. Vinavinaina ho manodidina ny 5 eo ny hira tao amin'ny alahady io raha ny fanazavana nomeny Tovjay samy mitondra ny fomba fihirany ny hira ny Tovjay avy ireo feo ireo ary isy ihany koa ny fampiaraham-peo. Ny fehezinay ao anatin'le hira tena tian'ny olona, le hira tena nakafizin'ny olona, le hira ny ainan'ny olona hatramin'izay mihitsy amin'ny Kebelkanto anazy no ataonay ao. Zany hoe le izy zany tsy ohatrany taloha hoe miditra tsirairay fa misy fiarahana eo ambony scène matetika be mety zareo ihany fotsiny ihany mety zarery ihany koa misy aloha zany ny ataontsika hoe ny tête vaovao zay ny fisy Ayam sy Joanne, misy any Malala sy Nani tamin'ny voalohany, misy any Tosy tamin'ny faharoa dia misy any Ayam sy Joanne tamin'ny andian'ity. Zany hoe régénération rehetrarehetra mihitsy zany ny zahanay ho fehezina ao anatin'izay Kebelkanto zay. Ho an'ny Tosy fotoana ny fitadidiana sy fifampizarahana ity fiverenan'ny Kebelkanto ity nambarany fa mitahiry tantara ity etsika ity. Ny ankoatran'izay koa angamba le fampiaraham-peo anay mety isy fomba maro mifangaro atao anatin'izay nefa raha hoe lazaina eto daholo dia manjary tsisy an'le surprise tsony fa santionany ihany angamba n'izay teneniko izay dia aleo antsika miaraka amin'ny
souvenir be le izy amin'ny fahatsiarovana nafinaritra dia ataoko fa mampitamberina an'izay fahatsiarovana izay no ataontsika amin'io a miampy izay rehetrarehetra atao hoe cadeau surprise hoentina ivaovao aminareo eo a dia aminay manokana aloha le izy efa mahafinaritra be fa izaran'izay fafinaretana izay a mba hiarahantsika mankafy aminy. Fifaliana ho an'ireo mpanakanto taty aoriana ny andray anjara amin'ny Kebel Kanto 2.0 raha ny fanazavana ihany. Faly tena faly miara-miasa amin'ny mpanakanto manana maizy azy dia saotra mikarakara ihany koa mamesehatra anay fa tena hoe honneur be ho anay mandray anjara amin'ity Kebel Kanto. Tovotray tena hoe tena koa moa tena mpakafy any tovotray dia faly tsisy moa malaza azy angamba ankoatrany hoe faly miara-miasa aminazy. Ny alahady 25 febroary 2024 amin'ny 3 ora tolakandro no ifampitaona etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina izy enina menada ireto sy ny mpankafy azy. Mandray vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity dia avy amin'ny Canal Plus izany eto Anilaketo ny namana Tinarivo avy any amin'ny boutique Analakely. Miarabanao tompoko. Faly miaraba ny ando dia miaraba ny teknisiana izay ao ambadika ao. Miaraba koa antsika mpanaraka ny vaovao. Ye tonga angamba dia androso avy hatrany ako misy ny tolotra izay efa fantatritsika efa nanao an'ilay réabonnement fa fanentanana zany no entiko ho an'ireo mbola tsy nanao ny réabonnement amin'ity volana febroary ity dia nisy tolotra manokana izay nataon'ny paiement mobile misy eo zany ny amin'ny alalan'ny asa misy ny amin'ny Orange Money misy ny Airtel Money izay ahafahan'ny client mahazo ny bonus 21 jours to canal fa mitazona lay formule nataony farany teo izy zany. Zay zany ny tolotra aloha promotion izy io ataon'ny paiement mobile 2 andro to canal zay ny bonustsika fa akoatr'izay misy ihany koa ny hoazavaiko kely eo amin'ilay bonus satria nisy fiovana kely izy zany tamin'ity nanomboka tamin'ity volana febroary ity. Ho antsika mpanjifa tolotra access na évasion na ny access plus dia itovizana ny bonus tonga zany dia mahazo évasion sy access plus avy hatrany miaraka amin'ny bonus azon'ny mpanjifa mandritra ny herinandro izy aloha raha toa zany ka manao réabonnement any amin'ny boutique isika fa raha misy fahafahana manao an'ilay réabonnement amin'ny paiement mobile araka ny nazavaiko teo dia mahazo an'ilay 20 andro to canal. Ao anatin'izay indrindra voafetratra amin'ny vily izay tolotra omen'ny Canal Plus zay dia mety ahoana no ahafahan'olona hoe misitraka an'izay mba hazavaina kelikely. Ie, azo jifaina tsara zany izay tolotra izay hatramin'ny faran'ny volana febroary. Raha toa zany ianao mbola tsy nanao dia mbola tsy tara ianao, azonao atao tsara manao ny réabonnement misitraka an'izay tolotra izay isika. Raha access ny abonnement ny réabonnement dia mahazo an'ilay bouquet évasion sy access plus anao zany miaraka ho an'ny manao réabonnement ny amin'ny boutique. Raha évasion ny bouquet anao dia mahazo ianao an'ilay access plus fanampiny mandritra ny herinandro ao amin'ny boutique. Dia tahak'izay koa ny access plus mahazo ianao bouquet évasion fanampin'ilay access plus nao mandritra ny herinandro. Fa azo mbola rarotina kely amin'ity volana ity zany raha toa misy fahafahana manao an'ilay réabonnement amin'ny telefona dia mba misitraka indray ianao an'ilay to canal 20 andro. Ao anatin'izay ve ny mpanjifa ny Canal Plus ihany no mahazo an'io tolotra io sa hoe ho an'izay hoe mbola vao zay mihitsy vao mpiasa an'io anankiray dia hoentiko indray fanentanana ho antsika izay mbola tsy nanjifa ary. Ho antsika izay mbola tsy nanjifa mbola tsy tara ianao. Ny tolotra dia 7 alina ariary ahafahanao mahazo ny matériel complet miaraka amin'ny abonnement efa misy bouquet évasion amin'izay matériel complet zany mandritra ny 2 volana. Ny installation moa iny maimai-taona foana zany raha toa ianao ka tsy mihoatra ny 20 kilomètre miala amin'ny boutique misy anao.
dia mbola tsy afaka hoe misitraka an'ity tolotra hatramin'ny farany volana febroary ty hoe zany afaka misitraka izy zany hoe vidiana ohatra aloha zany lay fitaovana mandoa an'lay 7 alina ariary ianao dia raha te hisitraka avy hatrany ianao zany an'lay tokanalina raika amby 20 andro dia ataovy avy hatrany koa ny réabonnementanao tonga dia manampy réabonnement ray volana dia misitraka avy hatrany ianao zany hoe nahazo abonnement 2 volana ianao zany ny raika amby 20 andro tonga dia mahazo an'lay tokanalina ianao dia ny ambiny zany miverina amin'ilay bouquet évasion ohatra raha nanampy réabonnement évasion izy dia manana évasion ianao ny ambiny aorinan'ilay raika amby 20 tokanalina ao anatin'izay hoe resaka tokanalina izay mihitsy ny aiza ho aiza ny fipetraka izay inavy le tena hoe tombony azo na ho hita mandritra ny rehetrarehetra io mihitsy ohatra kaiky itsika moa tsy tena valapatra be amin'ilay fotoana ao anatiny tombony ohatra zany zao ho an'ireo mpakafia baolina kitra satria hiditra ao anatin'ny Champions League isika zao dia afaka manaraka ianao zany ny match zay akafizinao aminatin'ny Champions League afaka manaraka ianao betsaka ny documentaire ny tantara malagasy misy ny tantara malagasy zay tena be mpanaraka be azonao jerena tsara ao anatin'ny Novegas dia tsy adino koa misy ny Netflix efa ela moa efa ampatsahivina antsika foana efa miara-miasa Canal Plus no ahafahana manaraka Netflix ianao zany amin'ny Canal Plus raha toa ianao ka mpanjifa tokanalina dia aza tara aza dino maimai-poana ny azahoanao ny Netflix ao amin'ny abonnementanao efa misitraka avy hatrany Netflix ny mpanjifa tokanalina raha toa kosa moa ianao zany manao réabonnement latsaky ny tokanalina dia amin'ny sarany 2 alina ariary dia efa ahafahanao mahazo Netflix. Amin'ny fomba ahoana moa zany no azon'ny olona izay mety misy numéro telefona na hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny olona misitraka an'izay tolotra ho an'ny Canal Plus zay? Azo atao foana zany manantona botika misy anay moa zany zao dia botika ho Analakely eo ampitan'ny IFM angamba raha ohatra hoe fahitatsika ny IFM dia arabe avy any Tsara lalàna no manasaraka ny IFM sy ny botika Canal Plus zany hoe mora ahitana azy koa ohatra raha atao hitanao ny Arcadia dia eo akaiky amin'ny botika Canal Plus azonao atao ihany koa raha mila fanazavana ianao miantso telefona afaka omeko ohatra ny laharako lohatra zany satria za zao manolotra kely eto 034 42 277 10 na koa ianao iantso ny service clientèle 020 22 394 73. Anamafisa antsika an'izay Tinarivo mba mafisina kely ny fanentanana ho an'ny mpanjifa moa zany ho an'ny fianakaviam-be ny Canal Plus. Eny ary averiko ihany zany mbola tsy tara isika raha toka mbola tsy nanao ny réabonnement ianao zany tamin'ity volana febroary ty dia manana safidy tsara ianao na ianao anao raha misy fahafahanao manao ny réabonnementanao amin'ny telefona Mvola na Orange Money na Airtel Money dia misitraka avy hatrany ianao ny 2 andro amin'ny tokanalina mitazona lay formule nataonao farany teo ianao raha toa moa ianao ka anao réabonnement mahazatra ny amin'ny botika dia mahazo bonus ianao raha mbola tsy tapaka ny tsy taran'ilay daty farany mahazo bonus ianao herinandro mafisako kely anapiko kely an'izay ho atsika zay vao nividy tamin'ny volana janoary teo mbola tsy tarako ianao mahazo bonus 4 andro ianao tapa-bolana raha toka any amin'ny botika ianao manao ny réabonnementanao fa raha te hisitraka lay 20 andro ianao tokanalina dia manaova réabonnement amin'ny telefona tompoko dia aza misalasala manantona ny botika Analakely fa mandray anao foana izahay. Mankasitraka indrindra tompoko. Isaoranareo eto amin'ny fandarana tamin'ny vaovao saotra tompoko. Izay ny mahakasika iny fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany mitohy eo amin'ny Repoblika ny Korea Atsimo ny hetsika isan-kerinandro ataon'ireo mpiaro zon'olombelona sy ireo ny arambona taloha hetsika mitaky ny fanaikan'ny Japon ny andraikiny aka tokony hametrahany fialan-tsiny amin'ny fomba ofisialy manoloana ny fanandevozana ara-nofo nataon'ireo Japonais tamin'ny teratany koreana nandritra ny fanjanahantany. Fanampinazavana. Nanomboka ny volana janoary roa amby 27 ny fihetsiketsiana isan-kerinandro tao Korea Atsimo
tolona mifantoka amin'ireo vehivavy tratry ny fanandevozana ranofo nataon'ireo japonais ity hetsika ity izay mamparisarisa ny fifandraisana eo amin'ny Korea Atsimo sy Japon. Fihetsiketsehana hitakin'ireo niarambona sy ireo mpanohana azy ireo ny fialan-tsiny mazava sy ny fanonerana ara-drary ny avy amin'ny Tokyo. Niteraka hevitra ny fanambaran'ny Prime Ministre japonais vaovao Sanae Takaishi izay nametraka fisalasalana momba ity tantara ity. Milaza ireo mpikarakara ny hetsika fa tsy afaka amin'ny resaka fandriampahalemana ny firenena iray raha tsy manaiky sy miatrika ny lasany. Tamin'ny taona 2014 nisy vondrona nandany fisindreo abebiana ara-tantaraka ny karakara fihetsiketsehana mifanohitra amin'izany. Niteraka fahasorena izany ka nasiam-panitsiana ny lalàna koreana mba hanasaziana ny fandavana na fanamaivana ity raharaha ity. Vehivavy 10 latsaka tamin'ireo voasoratra anarana no sisa-mbola velona. Matetika dia eo akaiky ny tsangam-baton'ny fandriampahalemana ao Seoul no hanatanterahana ny hetsika isaky ny alarobia, manamafy ireo mpandray anjara fa itoy izany mandra-pahazon'ireo niarambona fanekena sy rariny feno. Ashik Gavay, tovolahy manana nify 36 sy ny riadrany Niagara no afakely entina aminao androany aroary. 17 taona Ashik Gavay, tovolahy avy any Mumbai India, mahagaga fa misy 36 ny nifiny ity tovolahy kely ity. Nanentana mafy nandritry ny herintaona mahery ny valanorana ka tsy maintsy nesorina ny nifiny. Naharitra adiny 7 izay fa nesorana ny nifiny izay. Hitan'ny mpitsapy fa fivitosana tsy mampidi-dozana Audiny Tom Composé no niteraka ny fitombon'ny nifiny ho 36 tao amin'ny valanoranony ambany. Heverina ho iray amin'ireo tranga ra-pitsaboana hafakely indrindra voarakitra hatramin'izay ity tranga ity. Nandritra ny fanalana ny nifiny dia noesorin'ireo mpitsabo aloha ireo nify samihafa be. Ny sasany efa voaforona tsara ka tafiditra tao anatin'ny kitapo fivitosana. Na dia tsy mamedana aza ilay Audiny Tom dia nanakana ny fitombon'ny nify ara-dalàna sady niteraka fanentainana maharitra. Tsy fahita firy io karazana fivitosana io ary matetika tsy hita raha tsy efa miseho amin'ny soritra aretina na misy fiovana amin'ny tarehy. Sitrana soamatsara i Ashik taorian'ny fanesorana ireo nify. Tsy nisy fahasarotana ary afaka nody tany an-trano ny tenany saingy manohy ny fanaraha-maso ara-pitsaboana ny nify. Nanamafy ny mpitsapy fa na dia efa nisy aza ny tranga fanesorana nify maro mitovitovy amin'ity zava-nisy tamin'ny Ashik ity dia mbola tsy nisy nahitana isan'ny nify marobe tahaka izao. Ity tranga miavaka ity dia tsy vitany hoe namerina ny fiainana ara-dalàna ho an'ny Ashik fa mbola hijanona ho iray amin'ireo zava-nitranga hafakely indrindra teo amin'ny tantaran'ny fitsaboana nify ihany koa. Eo amin'ny sisintany iombonan'ny Kanada sy États-Unis no misy an'ny chute de Niagara, toerana voajanahary mampitolagaga sy manintona mpizahatany any arivon'ny maro isa-taona. Misy antsana telo lehibe ny rihan-dranon'ny Niagara dia ny Horseshoe Falls avy aty amin'ny faritanin'ny Kanada, ny American Falls ary ny Bridalveil Falls any amin'ny faritanin'ny États-Unis. Manodidina ny 20 metatra ny haavony ary mahatratra 1 kilometatra ny sakany. Tombanana ho mihoatra ny 740 metatra toratelo isa-tsegondra ny rano midina ka mahatonga azy iray amin'ireo antsana mahery sy malaza indrindra maneran-tany. Mampifandray ny farihy Erie sy ny farihy Ontario ny rihan-dranon'ny Niagara izay iray amin'ireo toerana fizahatany be mpitsidika indrindra ny Amerika Avaratra. Ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra hidroelektrika izay manome angovo an'ny faritra manodidina ny herin'ny voaketo. Araka izany, tsy hoe tsara tarehy fotsiny ny rihan-dranon'ny Niagara fa loharanon'ny angovo no sady toerana fizahatany lehibe ihany koa. Dia iny vaovao hafakely tomboka lasy tomboka vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Angasana feno ny fanaraonao izany, mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.